Vatsy mpitahina ho anao. Vatsy mpitahina ho anao anio zoma 12 novambra 2024 dia ho raisintsika ao amin'ny Salamo 5:20 ka ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Ho vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Apetrao amin'i Jehovah ny entanao, ary izy no hanohana anao. Tsy havelany angozozo mandrakizay ny marina, fa ianao Andriamanitro no ampidina ireo any an-davaka fanimbana, ny mpandatsa dra sy ny mpamitaka. Tsy hatratra ny atsasaky ny androny, fa izao kosa dia atoky anao. Amen. Hivavaka isika tompoko. Manandratra avy ny anaranao masinao ry Tompo Andriamanitro. Avy petraka ianao kanefa iva fijery, ka irinay mba hametrahanay ny etaeta-ponay androany indray. Na dia mihevitra ny tenanay matanjaka ary izay, sy mahavita tena aza, matetika eo amin'ny andavanandronay, dia kenay fa olombelona ihany izahay, ary misy fetra ny fahalalànay sy ny herinay. Todika any aminao izay rehetra, izay naharay izay teninao mamy izany ankehitriny. Ka aoka ianao mba ho loha laharanay, hitaridalana anay anio sy ny ampitsonay. Fa izay kosa dia hiezaka ny andeha amin'ny lalam-pahamarinana voafaritrao, ary atoko ny fitantananao hatrany. Ny dera sy ny lasa izay ianao hatramin'ny taloha indrindra no mbola atolotra ianao mandrakizay. Misaotra Jesosy zoko malalo. Amen.